Mbola manona fiadanany tompo aminao sy ny ankonanao indray ny tenako amin'ity androandroany ity dia faly tafahoana amintsika tsirairay avy eto indray mandritra an'ity volana août moa dia anjara voatendry ny lohahevitra antsika dia misaotra ny tompony andraikitra nanome anjara fitenenana ho anahy dia manasa antsika rehetra sahady hihain'ny sakafom-panahy fa alohan'izay dia andeha aloha antsika hangataka ny fitarihan'ny fanahy masina mba izy mihitsy ny tena ampitenena eto fa za dia fitaovana fotsiny ihany ary tsisy ninina fantatro fa raha misokatra eto ny vavako dia Andriamanitra no manoka-bava ho anahy dia andao antsika hiaraka iombom-bavaka indray. Andriamanitra ranay eo, ranay be fitiavana, ranay bendrafo, ranay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tompo tianay sy maminay ianao. Misaotra noho ny amin'ny famindraponao, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra anao fa mbola nomenao an'ity volana vaovao ity indray zahay dia efa volana ho sahady izao izay tena hoe mandeha dia mandeha ny fotoana. Misaotra noho ny amin'ny tombon'androm-pahavelomana, misaotra noho ny amin'ny fahasalamana, misaotra noho ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao sy izay mbola ho ataonao anay tsirairay avy. Ta io manokana ny rahavavy anadahy izay mihaino an'ity sakafom-panahy ity dia mbola ny lohahevitra anjara voatendry indray no entiko eto anio ary izaho tompo dia fitaovana fotsiny ihany. Hosorony lelako toy ny efa mahay ary ianao mihitsy ny ampiteny anahy manaiky tompo ho fitaovana eo am-pelatananao. Misy matoky fa ianao mihitsy ny ampisokatra amin'ny vavako eto dia manaiky fanahy masinao ireo ny anjelinao mba ampiteny ifonako eo anatrehanao ireo rehetra tsy nentina ataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao amindrafo mamela heloka. Aokandranao Jesosy Kristy hitoetra hanadio anay tsirairay avy ary mino matoky fa efa voadio teo anatrehanao. Makasitraka fanahy masinao atrofeno izao fotoana izao mba hanehoanao ny herinao sy ny voninahitrao ary mba hitondra fanovana ho an'ny mpihaino tsirairay avy. Eny fa na dia izaho miteny eto ary dia mba handray izay tokony anjara voatendry ho anahy tompo fa tsy hoe miteny eto fotsiny ihany fa efa misy anjara voatendry natokana ho anahy koa amin'izany ora sy fotoana izany. Misy matoky hafa eto ny fanatrehanao makasitraka fanahy masinao. Amen. Anjara voatendry lohahevitra antsika mandritra an'ity volana août indray izany anjara voatendry natokana ho an'Andriamanitra antsika tsirairay avy ny olombelona rehetra dia samy manana ny anjara voatendry ho an'ny tsirairay avy. Andeha jerentsika ao amin'ny Jeremia toko 1:5. Jeremia toko 1:5 rehefa hita dia arahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hatrany fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro ary hatrany fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko no tendreko mpaminano amin'ny firenena ianao. Izany hoe raha jerentsika dia mbola tsy tonga teto an-tany akory tsika dia efa nanomanan'Andriamanitra anjara voatendry ho antsika tsirairay avy. Ny olombelona rehetrarehetra samy manana ny anjara voatendry ny olombelona rehetra tsirairay avy na izany na ianao dia efa nomen'Andriamanitra ny anjara voatendry ny avy isika tsirairay avy fa izany hoe efa nanomana lalana ho antsika tsirairay avy Andriamanitra fa indraindray tsika no mivily lalana, indraindray tsika no miditra sampanan-dalana hafa, indraindray tsika manao be mokon-doha fotsiny hoe amin'izao no tiako hitondrana ny fiainako. Efa nanomanan'Andriamanitra
fiainana hafa ianao, anjara voatendry hafa, fa izany hoe nisy lalana tsy maintsy nizoranao, misy lalana tsy maintsy izoranao vao tonga eo amin'io. Anjara voatendry nomen'Andriamanitra anao io ianao, dia indraindray tsika mety hoe tsy mahandry, tsy mahandry, tsy mahazaka fisedrana, tsy mahazaka zavatra izay miseho eny an-dalana eny, fa mety potraka, mety kivy, mety miverin-dalana, mety ketraka. Nefa Andriamanitra efa nanomana an'ilay anjara voatendry ho anao. Efa nanomana an'ilay anjara voatendry ho anao izy dia mila mafy tsika, mila manana saina matoky, mila manana fo matanjaka, mila manana saina sy fo matanjaka tsika, fa tsy hijanona fotsiny hoe tsy hipetraka fotsiny amin'izao hoe efa nanomana zavatra ho an'Andriamanitra. Andriamanitra koa nefa tena tsy hoe hanome anjara voatendry anao izy dia hoe hipetraka fotsiny eo ianao dia ho raisinao iny, fa mila mihetsika ianao, mila mampiasa an'izay zavatra anananao ianao, mila mampiasa ny herim-batanao ianao, mila mampiasa an'ilay hery finoana ao anatinao ianao, mila mitraka, mila matanjaka ny finoana anananao, mila matanjaka ny vatanao, satria ao aloha kely ao ilay anjara voatendry ho anao. Andriamanitra tsy hanome zavatra ratsy ho antsika izany, fa Andriamanitra efa nanomana zavatra tsara, nanomana zavatra mendrika ho anao, mendrika ho ahy, satria zanak'Andriamanitra tsika. Asa ny tanan'Andriamanitra tsika no ariny tao anatin'ny zavatra maro, no safidiany tao anatin'ireo zavaboary maro ny olombelona, nomeny fahalalana, nomeny fisainana heritreritra, nomeny fisainana ndinika, manana ny fisainana, manana ny safidiny tsirairay avy ny olombelona. Andriamanitra efa nanome anjara voatendry ho an'ny tsirairay avy, fa Andriamanitra koa nefa manome safidy malalaka ho ahy, manome safidy malalaka ho anao. Tsy manao antery Andriamanitra, tsy manao antery izy hoe ty tsy maintsy miditra amin'ity ianao, na ty tsy maintsy ataonao, fa Andriamanitra dia manome alalana anao malalaka, anao safidinao, anao izay tianao, fa izany hoe aoka tsika hiaraka amin'Andriamanitra, aoka tsika hisafidy an'Andriamanitra, aoka mba hifidy an'ilay lalana efa natokan'Andriamanitra ho anao. Mety hoe sarotrarotra vao tonga amin'io anjara voatendry natokan'Andriamanitra ho antsika io tsika, fa mila mafy, mila matanjaka, mila mahery, mila mandroso hatrany amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tsy hoe anganongano akory izany, tsy hoe noforoporoana, fa Andriamanitra mihitsy no efa niteny an'izany. Andriamanitra mihitsy no efa nanavaka antsika tsirairay avy ary efa nanome anjara voatendry ho antsika tsirairay avy. Andao ange hijerintsika ao amin'ny Deutéronomie 7:20, andininy faharoa ambin'ny folo. Sora mandry kely ery ambony dia misy hoe ny soa izay ho valian'ny fanarahana an'i Jehovah ary ny loza izay anjo ny miala aminy kosa. Amen. Andeny ovakitsika raha mihaino jerentsika hatramin'ny ao amin'ny Deutéronomie 7:20, andininy voalohany dia andininy voalohany sy andininy faharoa ambin'ny folo, izay ihany andeha ho jerentsika. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia sandratsy Jehovah Andriamanitra ho ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao. Amen. Ary ampisambotra amin'ny firenena maro ary ampisambotra amin'ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra. Amen. Izao dia efa anjara no tenen'Andriamanitra ho anao. Raha mihaino mbola tena hoe notsindrin'ity soratra masina tsara mihitsy hoe raha mihaino feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina anaraka ny didiny hoy izy dia asandratsy Jehovah Andriamanitra ho ambony firenena rehetra
amin'ny tany ianao io mihitsy za raha miaina raha makatony ten'Andriamanitra atsika dia ho asandratra Jehovah ary ampisambotra amin'ny firenena maro tsika fa tsy sambotra kosa. Amen. Zavatra tena hoe mahery zany, zavatra tena mahafinaritra ny mihaino an'izany hoe ianao io izaho ty dia tena hoe anisan'ny tena ampisambotra, anisan'ny tena hoe nomen'Andriamanitra anjara manokana mihitsy mba hampisambotra ny firenena, hampisambotra ianao io zany no loha ranony ankohonana anao. Ianao ilay nomen'Andriamanitra anjara voatendry manokana hitahy-andreo ankohonana anareo ho fitahiana ho andreo ankohonana anareo ho fanavotana ho andreo ankohonana anareo. Fa zany hoe mbola namafisin'ny ten'Andriamanitra tsara hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah ianao ka mitandrina anaraka ny didiny. Zany hoe mila manaraka ny didin'Andriamanitra zany dia mila mihaino ny feon'Andriamanitra fa tsy hoe za efa nosafidian'Andriamanitra, ten'Andriamanitra mihitsy miteny an'izany hoe za hampisambotra ny firenena maro. No, hampisambotra ianao ny teny an'izay izy fa mila mankatao ny didiny, mila manaraka ny didiny dia dikan'izay zany dia hoe andeha hankatao ny ten'Andriamanitra. Andeha tena mba tsy ho kristianina anarany fotsiny ihany tsika fa tena hoe ahay hanome voninahitra anazy, ahay hiterana azy amin'ny zavatra rehetra. Tena hoe amin'izao fiainana lalovantsika zao dia tsy moramora mihitsy ny zavatra lalovantsika, miakatra ny vidim-piainana, tena fandriampahalemana tsisy tena hoe ny sakafo hohanina androany tedavina rapitso, betsaka ireo mihinana tapa-kibo, tena hoe tsisy hoe mahavoky tsony fa efa hoe mihinana fotsiny dia mihinana, tsisy an'izany tsony hoe ohatriny ahoana ny zavatra ampy anahy fa rehefa hoe feno vavanao io, mihinana ny vavanao io dia izay. Nefa Andriamanitra manana anjara voatendro anao, manana anjara voatendro atsika tsirairay avy. Za indraindray tena kivy ihany indraindray zany hoe mieritreritra hoe Andriamanitra efa mandeha tena hoe raha resaka fitadiavana zany efa aty tany lavitra be aty mbola tsy hay ihany hoe ahoana izay tena hitondrana an'ilay izy. Fa zany hoe tsy kivy, mametraka ny fiainako eo anatrin'Andriamanitra ary tena hoe mino fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, mino fa mahay ny zavatra tsy takatry ny saina ary mahay manatsimbadika ny tantarako ao anatin'ny fotoana fohy izy. Fa zavatra angatany amiko, ny zavatra angatany aminao dia ny fonao manontolo. Ny aminao manontolo tsy misy fiatsaram-belatsihy, tsy misy lonilony fa tena hoe hivavaka, hidera, hanome voninahitra an'Andriamanitra. Za dia resy lahatra tanteraka fa tena mamaly vavaka Andriamanitra. Za dia resy lahatra tanteraka fa tena eo Andriamanitra manasitrana. Nisy fotoana tena hoe narary zany ny zokilahy tena efa nandeha tany amina dokotera dia dokotera efa niteny hoe efa hoe zany hoe tena hoe mila efa raha maha-olombelona anao, raha mampitsabo izy mpitsabo no miteny hoe efa ratsy, tena efa ratsy izay dia efa tena hoe mitomany fotsiny fa hoe inona sisa natao an'ilay anadahako dia nefa soa tena hoe zavatra tena important mbola teo Jesosy nahainana sitrana, mbola teo Jesosy nahainanao ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra nangatan'Andriamanitra dia ilay zoky nanantona anazy, ilay zoky tena hoe mibebaka, ilay zoky tena hoe nitady anazy tamin'ny fofeny fitiavana, tena hoe tsisy antery fa tena hoe tia Jesosy manolo tena ho anao ary mino matoky fa manasitrana ianao, manafaka ianao dia tena hoe sitrana tena isaorana an'Andriamanitra fa sitrana izy hiterana an'Andriamanitra ary tena hanomezana voninahitra an'Andriamanitra fa tena sitrana soa tsara izy amin'izao ora sy fotoana izao hiterahako manokana an'Andriamanitra izay ary tena hoe misaotra an'Andriamanitra manokana noho ny amin'ny fitantanany. Itsika rehetra mety hoe ao anaty fahakiviana amin'izao ora sy fotoana izao, mety hoe ao anaty tebiteby, ao anaty ranomaso, ao anaty alahelo fa Andriamanitra tsy ampitondra izay tsy zakantsika. Andriamanitra efa mitantana antsika tsirairay avy. Andriamanitra efa manolotra fiainana vaovao amiko aminao, efa misy anjara voatendrinao
ao amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra ilainy dia andehantsika andeha hatoky anazy, andeha hanome voninahitra anazy, andeha hivavaka amin'ny fofeny fitiavana, amin'ny fofeno hetaheta, fa tena hoe tsy resaka hoe mitady valim-bavaka fotsiny ihany no andehanana eo amin'ny Jesosy, fa tena hoe Andriamanitra ny mahay manao ny zavatra rehetra. Andriamanitra mahay manavaka anao eo anatrehany maro, Andriamanitra. Fa ny zavatra angatahany dia andeha hanompo anazy, andeha hanome voninahitra ny anarantsika, satria izy no efa niahy, izy no efa nanavaka anao tao anatin'ny maro, izy no efa anadratra anao, hanome anjara voatendro anao. Andeha ny jerentsika kely ity tantaran'ny Rota ity. Rota dia vehivavy manano tena izay maty vady, dia ankehitriny andeha hijerintsika amin'ny Rota toko 7 andininy songa mandritra eny ambony dia manao hoe nangatahany Rota amin'ny Boaza hitondra loloha azy araky ny hevitra natorony Naomi. Andeha ho jerentsika ary koa ankehitriny anaka, aza matahotra ataoko aminao izay rehetra angatahinao, fa fantatra izay rehetra ao an-tanànan'ny fireneko fa vehivavy tsara ianao. Amen. Za ianao io vehivavy tsara io. Tena hoe ankehitriny anaka dia aza matahotra ho ataoko aminao izay rehetra angatahinao, fa fantatra izay rehetra ao an-tanànan'ny fireneko fa vehivavy tsara ianao. Amen. Ianao io vehivavy tsara io, za io vehivavy tsara io. Zany akory tsy hoe tsara ivelany fotsiny, hoe tsara bika, tsara tarehy, tsara endrika, fa na fitondran-tena, na vatana, na toe-panahy, na toe-po, na toe-tsaina, dia hitan'Andriamanitra hoe mendrika. Hitan'ny Boaza zany hoe vehivavy mendrika, vehivavy fakavady, vehivavy tokony ahazo zavatra tsara, indrindra Rota. Dia izy mihitsy no miteny hoe ankehitriny anaka, aza matahotra fa ho ataoko aminao izay rehetra angatahinao. Tsy nisalasala izy zany namoaka an'izay zavatra izay. Inona moa zavatra, tena zavatra enjana anie zany, raha ohatra ianao misy mampanantena zany hoe izay zavatra rehetra tianao. Raha olona anao an'izay aloha, tena olona hoe olona manan-karena, satria izay zavatra rehetra tianao. Rota zany dia tena hoe nanana sansa Rota, satria vehivavy tsara, vehivavy mendrika, vehivavy tsara fitondran-tena. Dia ianao koa afaka ataon'Andriamanitra an'izay hoe ankehitriny anaka dia omeko anao izay rehetra angatahinao. Ianao Ranadahy, afaka ataon'Andriamanitra aminao izay zavatra rehetra angatahinao. Efa voaomana ilay anjara voatendro anao, fa ny zavatra angatahany, ny zavatra angatahana amin'Andriamanitra amiko, amintsika, dia tsika andeha hijery anazy, andeha hanome voninahitra anazy, andeha amin'ny lala mahitsy. Tena hoe betsaka amin'izao ny zavatra tsy mandeha amin'izay laony intsony eto amin'ity firenentsika ity. Tena hoe samy manao izay zavatra fantany fitondrana, samy manao izay saim-patany olombelona, mifamono, mifampialina, mifampamisavy. Tena hoe tsisy, tena hoe raha maha-olombelona dia kivy ianao, raha maha-olombelona dia ketraka ianao, raha maha-olombelona dia hoe reraka ianao. Hoe Andriamanitra, aiza ny tena hiafaran'ity fiainana ity? Andriamanitra, inona ny tena zavatra tena hoe eritreretina hoe ahatafavoaka zany? Manana ianao andeha ho tafihan'ny olona, tsy manana ianao miferitrena hoe inona no hohanina. Fa zany hoe aoka tsika hiaraka amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihevitry ny tsara izay alehanao. Andriamanitra koa ny teny, ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Zanak'Andriamanitra ianao, asa tanan'Andriamanitra ianao, ianao ilay efa nosafidiany tao anatin'ny maro, ianao ilay efa navahany tao anatin'ny maro. Ary tsy kisendrasendra ny hanomponao an'Andriamanitra, tsy kisendrasendra ny hanomponao an'Andriamanitra. Andriamanitra dia miteny, andao ny jerentsika ato amin'ity tantara faharoa,
Tantara faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo toko fafito rehefa hita dia rahantsika mamaky. Koa mahereza ianareo fa aza miravoravo tanana fa izy valipity tokoa ataonareo. Amen. Mahereza tsika amin'ny vavaka, mahereza amin'ny asa aman-draharaha izay atao, mahereza amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Tena aoka tsy ho kivy, aoka hanana fanantenana, mbola fanantenana vaovao efa nomen'Andriamanitra ny alay anjara voatendry tsara, efa nanomanan'Andriamanitra anjara voatendry tsara, nanome fahazava-tsaina ho anao Andriamanitra, nanome safidy malalaka anao Andriamanitra. Dia aoka rentsika tsy hirona any amin'ny lalan-diso, aoka tsika tsy hirona ao anatin'ilay zavatra tsy nomen'Andriamanitra anao. Ianao ne mihevitra hoe mahafinaritra, hoe hatraiza ny tena hoe mahafinaritra amin'ny fiainana, inona ny tena hoe tianao. Fa Andriamanitra ny manome safidy malalaka anao, fa nefa aoka ho fantatrao, aoka ho fantatritsika fa mandalo tsika ny etỳ an-tany, mpivahiny tsika ny etỳ an-tany, fa Andriamanitra efa nanomana fiainana mandrakizay ho antsika tsirairay avy. Fa nefa koa raha mpivahiny ary tsika neto dia Andriamanitra akory tsy niteny hoe hijaly ianao, fa efa nanomana ny tsara sy mendrika ho anao izy. Ary Andriamanitra ny mahay manokana, mahay manao zava-mahagaga izay tsy takatry ny saintsika. Androany ianao mety hoe tomany, androany ianao mety hoe kivy, androany ianao mety hoe malahelo, fa ny zavatra teneniko anao dia manetretena, mandehana mivavaka, atoloran'Andriamanitra ny fiainanao, aza atao fahazarana fotsiny ihany ny fiainanao, manokana fotoana ho an'Andriamanitra, manokana fotoana ho an'Andriamanitra. Amin'izao ora sy fotoana izao dia tsy moramora intsony fiainana raha hoe anao izay mahafinaritratra ny saina fotsiny, tsy moramora intsony fiainana raha hoe tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra irery ihany misy ny fiainana tsara, ao amin'Andriamanitra irery ihany misy ny lalana izay efa voatendry ho antsika tsirairay avy. Ka aoka tena hoe hitery, hanome voninahitra, hitsihana azy, fa Andriamanitra tsy mahay ny tsara velatsia, fa izy no efa niteny hoe raha niteny izy hoe mbola tsy noforoniko tao an-kibon-drenao akory ianao dia efa fantatro, ary mbola tsy teraka akory ianao dia efa natokako hanompo sy notendreko hompamina ny firenena maro. Tsy lainga zany fa ny zavatra ilain'Andriamanitra dia ianao mahafoy tena hoe aminao manontolo aminy, mahafoy fotoana, mahafoy ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika. Tsy hoe zavatra zany vavaka, zany anjara voatendry noman'Andriamanitra anao zany, tsy hoe zavatra hoe omena tsy fohifohy, hoe tiany ianao omeko fifaliana kely ianao dia avy eo alaiko indray, omeko vola kely ianao dia avy eo alaiko indray, omeko fahasalamana kely ianao dia avy eo alaiko indray. Tsia, Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Andriamanitra rehefa manome dia tsy mila tambiny aminao izy hoe omeo an'izao fa efa nomeko vola ianao, omeo an'izao fa efa nomeko fahasalamana ianao, omeo an'izao fa efa nomeko anao maimaim-poana ny rivotra iainana. Tsy mila tambiny Andriamanitra, fa ny zavatra tena takian'Andriamanitra, zavatra tadiavin'Andriamanitra dia ianao ifandray aminy, ianao tena hoe hay hiderana azy, hanome voninahitra, hay tena hoe ifandray aminy amin'ny fofeny fitiavana. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ho antsika tsirairay avy, fa ny zavatra angatany aminao dia andao rentsika hanompo an'Andriamanitra, andehantsika tena hoe hideran'Andriamanitra amin'ny fofeny voninahitra. Eny raha mandalo ady sarotra ianao amin'izao ora sy fotoana izao
raha mandalo faky viny ianao amin'izao raha sy fotoana zao raha mandalo ao anatin'ny alahelo ianao amin'izao raha sy fotoana zao dia mivavaka ao anao ary mino matoka fa Andriamanitra izay irairaintsika eto isan'andro dia mihaino mivavaka. Andriamanitra tsy mijery miakatra fa mijery midina. Avipetraka izy fa io fijeriny io dia midina mijery antsika rehetra. Ny sofo mandray fitarainanao ny masony mahita anao andeha tena hoe hanolotra ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra, hanolotra ny amintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Aza kivy, aza manenina zany miaraka amin'Andriamanitra, aza miverin-dalana zany miaraka amin'Andriamanitra fa aoka tena hoe hiderana azy amin'ny fofeny fitiavana. Iaraka hanome voninahitra anazy. Za dia hivavaka ho anao hivavaka ho antsika tsirairay avy amin'izao raha sy fotoana zao angataka ny fanan'Andriamanitra mba tena hiasa amiko hiasa aminao ary hanome an'ilay anjara voatendro antsika tsirairay avy indray izy dia tena hoe Andriamanitra ny hita ianao manokana izay mihaino an'ity sakafom-panahy fa hiaraka hanome voninahitra anazy tsika isaorantsika azy ny teny izay voaray antsika teto. Izaho dia fitaovana nataon'Andriamanitra fotsiny ihany fa na izara dia misy matoky fa misy teny izay tokony ho anahy amin'izany teny izay voalaza izay. Andehantsika hiaraka iombom-bavaka indray. Andriamanitra arainay eo, misaotra midera mankalaza ny anaranao izahay noho ny amin'ny fitiavana, noho ny amin'ny famonjam-po, noho ny amin'ny fahasalamana izay nomenao, noho ny amin'ny fitahiana, noho ny amin'ny fotoana izay tanteraka teto indray. Tompo Andriamanitra mideranao, mankalaza anao izahay ary hifonaka eo anatrehanao ny zavatra rehetra tsy nentina ataonay ankehitriny Tompo dia mivavaka manokana ho anay tsirairay avy izay ao anatin'ny olana, ao anatin'ny sehatra maro samihafa dia misy matoky fa ianao hanokatra lalana ho azy ary efa nomenao azy ilay anjara voatendry io manokana izy ireny. Aza vela ho kivy aza vela ho ketraka fa ampaherezo amin'ny finoana izay ananany. Makasitraka Jesosy ampitombo ny finoana izay ao anatinay tsirairay avy. Mivavaka koa ho andreo rahavavy izay mbola handray anjara eto amin'ity anjara fitenenana toriteny izay ataonay ity dia misy matoky fa ianao ny ihany tsirairay avy. Makasitraka Jesosy dera laza ary voninahitra dia ho averiko aminao fa ny fiadanana kosa dia aoka ho anay tsirairay avy. Misaotra fanahy masonao. Amen. Resaka fitahina tena misy, ny resaka famonjena tena misy, ny resaka vakagana tena misy, fanana mandrakizay zany tena misy. Alay ny anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alay ny anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alay ny anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alay ny anjaranao io ao amin'ny Jesosy. Azavarina levelanyany Jesosy tsulame, azavarina levelanyany Jesosy tsulame, azavarina levelanyany Jesosy tsulame, azavarina levelanyany Jesossi tsulame. Fararesaka fitahina tena misy, fararesaka famonjena tena misy, ny resaka fakagana tena misy, fanana mandrakizay zany tena misy. Alay ny anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alay ny anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alay ny anjaranao io ao amin'ny Jesosy, alay ny anjaranao io ao amin'ny Jesosy. Azavarina levelanyany ao amin'ny Jesosy tsulame, azavarina levelanyany ao amin'ny Jesosy tsulame, azavarina levelanyany ao amin'ny Jesosy tsulame, azavarina levelanyany ao amin'ny Jesosy tsulame. Azavarina levelanyany ao amin'ny Jesosy tsulame, azavarina levelanyany ao amin'ny Jesosy tsulame, azavarina levelanyany ao
am Jesus tsunami. Azavarina na vila nyane. I am Jesus tsunami. Azavarina na vila nyanya.